Vita sy ny omaly teo amin'ny fanjakana malagasy sy ny banky afrikanina ho an'ny fampandrosoana ny taratasy fifanarahana amin'ny famatsiana ny fanohanana ilay tetikasa antsoina hoe projet RMO na ny projet jeune entreprise rurale dans le moyen ouest mitentina 2 miliara sy 300 tapitrisa ariary moa izay famatsim-bola hoentin'ny BAD izay. Mitetina 2 miliara sy 300 tapitrisa ariary ny famatsim-bola hoentin'ny BAD amin'ny fanomanana ny tetikasa ho an'ny projet RMO na ny projet jeune entreprise rurale dans le moyen ouest izay atao indrindra mba hanatsarana ny vola miditra eo amin'ireo izay iantefan'ny tetikasa amin'ny alalan'ny tosika ho an'ireo orinasa eny ambanivohitra sy ho fandraisana anjara amin'ny fampitomboana ny vokam-pambolena eto Madagasikara. Vita sy ny omaly teo amin'ny gouvernemanta malagasy sy ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana ny fifanarahana mahakasika izany. Famatsim-bola hoentina manao fanadihadiana ny zavatra tokony atao afaka taona herintaona sy tapany. Zany dia fanadihadiana entina mijery ny hoe inona no anamafisatsika ny zava-bita teo aloha tamin'ny fiaraha-miasan'ny banky afrikana momba fampandrosoana sy ny gouvernemanta malagasy zay natao sy hita fa nahomby tanteraka mihitsy tany Bongolava tamin'ny fametrahana an'ireo tanora zay nampianarina ary namporisihana hamokatra eny amin'ny fampiroboroboana eny ambanivohitra. Nanamafy Andriamatoa Abdelkrim Benjebour solitena maritry ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana eto amintsika fa anisan'ireo mpiara-miasa ara-bola eo amin'ny famatsiana ny fampandrosoana eny ambanivohitra eto Madagasikara ny BAD. Anisan'ireo ezaka efa natao ny tetikasa fanorenana ny lemaky manombo sy ny lemaky mangoky. Ny ministry ny vola sy ny fitantanam-bola izay sady governoran'ny BAD eto Madagasikara dia nanamafy fa ity tetikasa ity dia mikendry ny hoavin'ny tanora eny ambanivohitra ary singa iray lehibe atongavana amin'ny fahampiana ara-tsakafo. Ny sehatry ny fambolena rahateo araky ny voalazany dia fototra iray ijoroan'ny toe-karena malagasy.